Eksodosy toko 7. Ny aretina tamin'ny biby. Loza 5. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mankanesa ao amin'ny Farao ianao ka lazao aminy hoe: izao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Hebreo, alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa raha mandahy ka tsy mandefa azy ianao fa mbola mihazona azy ihany, dia indro ny tanan'i Jehovah ho amin'ny bibinao izay any an-tsaha, dia amin'ny soavaly sy amin'ny boriky sy amin'ny rameva sy amin'ny omby ary amin'ny ondry amanosy, ka isy arety mandringana mafy indrindra. Ary Jehovah dia hanavaka ny bibin'i Israely amin'ny bibin'ny Egyptianina, ka tsisy maty izay rehetra an'ny zanak'Israely na dia iray aza. Dia nanendry fotoanandro Jehovah ka nanao hoe: raha ampitso no anaovan'i Jehovah izany zavatra izany eto amin'ny tany. Ary no ny ampitso dia nataon'i Jehovah izany zavatra izany, ka maty avokoa ny bibin'ny Egyptianina rehetra, fa ny bibin'ny zanak'Israely kosa tsy mba nisy maty na dia iray akory aza. Dia naniraka Farao, ka indro tsy mba nisy maty ny bibin'ny zanak'Israely na dia iray akory aza, nefa ny hamafy ny fony Farao ka tsy nandefa ny olona izy. Loza 9. Ny vai. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy sy Arona: mangalala venona amin'ny tananao ao amin'ny lafaoro lehibe, ary aoka hatompony Mosesy miakatra manandrify ny lanitra eo mason'ny Farao izany, dia hitora-jofo eran'ny tany Egipta rehetra izany, ka ho tonga vai mipohipohitra amin'ny olona sy amin'ny biby fiompy eran'ny tany Egipta rehetra. Dia naka lavenona tamin'ny lafaoro lehibe izy roalahy, ka nitsangana teo anatrehan'ny Farao, dia natompony Mosesy niakatra nanandrify ny lanitra izany, ka dia tonga vai nipohipohitra tamin'ny olona sy tamin'ny biby fiompy. Ary ny omby asy tsy nahajanona teo anatrehan'i Mosesy noho ny vai, fa ny vai dia nahazo ny omby asy mba amin'ny Egyptianina rehetra. Nefa Jehovah dia nanamafy ny fony Farao, ka tsy niaino azy mirahalahy izy, dia arak'izay efa nolazainy Jehovah tamin'i Mosesy. 7. Ny havandra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mifoaza maraina koa ianao, dia mitsangana eo anatrehan'ny Farao ka lazao aminy hoe: izao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Hebreo, alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa ankehitriny izao dia alefako ny arety mandringana rehetra avy etỳ amiko, hamelo ny fonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka ahy amin'ny tany rehetra. Fa ankehitriny, raha izay aho no naninjitra ny tanako amely anao sy ny vahoakanao amin'ny arety mandringana, dia efa fongotra tamin'ny tany ianao, kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia ny ampahitanao ny heriko mba hambarany amin'ny tany rehetra ny anarako. Mbola mirere amin'ny oloko ihany va ianao ka tsy handefa azy? Indro, raha ampitso toy izao dia hampilatsaka havandra be dehibe aho, izay tsy mbola nisy toy izany teto Egipta hatramin'ny andro ny sin'ny mponina ka mandraka ankehitriny. Koa ankehitriny, maniraha mba hanangona faingana ny bibinao sy izay rehetra anananao any an-tsaha, fa ny olona rehetra sy ny biby fiompy izay ho hita any an-tsaha ka tsy hoety mody, dia ilatsahany havandra ka ho faty avokoa. Ary izay natahotra ny tenin'i Jehovah teo amin'ny mpanompony Farao, dia nampody ny mpanompony sy ny bibiny ho any an-trano. Fa izay tsy nandatsaka-po ny tenin'i Jehovah kosa, dia namela ny mpanompony sy ny bibiny tany an-tsaha ihany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: hainjiro manandrify ny lanitra ny tananao, dia hisy havandra ilatsaka amin'ny tany Egipta rehetra, dia amin'ny olona sy ny biby fiompy ary amin'ny anana rehetra any an-tsaha eran'ny tany Egipta. Dia nainjitry Mosesy manandrify ny lanitra ny tehiny, ary Jehovah nanisy kotrokorana sy havandra, ary nisy afo ny fanaretsadretsaka teny ambonin'ny tany, ary Jehovah nandatsaka havandra tamin'ny tany Egipta.
dia nisy avandra sy afo ny fandrambondrambona tany elanelan'ny avandra, dia mafy indrindra izany ka tsy mbola nisy toy izany tany amin'ny tany Egipta rehetra hatrizaina firenena azy. Ary ny avandra namely izay rehetra tany an-tsaha, na olona na biby fiompy erany tany Egipta rehetra. Ny anana rehetra tany an-tsaha dia nasiny ny avandra koa, ary ny hazo rehetra tany an-tsaha no tapatapahiny. Fa tao amin'ny tany Gosena, izay nitoeran'ny zanak'Israely ihany no tsy mba nisy avandra. Dia naniraka Farao nampaka ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe, efa nanota aho tamin'izao, ka Jehova ny marina fa izaho sy ny vahoakako no meloka. Mangata amin'ny Jehova, fa aoko izay nikotrokorana sy ny avandra, dia alefako tsy toetra eto intsony ianareo. Ary hoy Mosesy taminy, raha vao mivoaka ny tanàna aho, dia melatra ny tanako amin'ny Jehova, koa dia hitsahatra ny kotrokorana. Ary ny avandra dia tsy hisy intsony, mba hahafantaranao fa any Jehova ny tany. Kanefa fantatro fa ianao sy ny mpanomponao dia tsy mbola hatahotra ny Jehova Andriamanitra ihany. Ary efa naripaka ny rongony sy ny varordia, fa efa niteraka ny varordia, ary efa namony ny rongony. Fa ny varitritika sy ny apemby no tsy mba naripaka satria mbola foy ireny. Ary Mosesy niala teo amin'ny Farao ka nankeo ivelan'ny tanàna, dia namelatra ny tanany tamin'i Jehova ka dia nitsahatra ny kotrokorana sy ny avandra, ary tsy nisy ranorana ny latsaka tamin'ny tany intsony. Ary no nihita ny Farao fa nitsahatra ny ranorana sy ny avandra ary ny kotrokorana, dia mbola nanota ihany indray izy. Ary samy nanamafy ny fony izy sy ny mpanompony. Dia niamafy ny fony Farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy, arak'izay efa nampilazain'i Jehova any Mosesy.